Mbola faly miarahaba antsika rehetra tompoko. Mba saika hiresadresaka momba ny raharaha mikasika ny fitsabatsabahana na ny fidiran'ny firenena vahiny amin'ny toe-draharaha sy ny fitondrana ao anatin'ny firenena malagasy, na ny antsointsika hoe influence de pays étrangères sur la gérance politique de Madagascar. Zay angamba no mety mampazava azy amin'ny rehetra angambany. Voalohany indrindra ny tsara tokony ho fantatra ny resaka fitsabatsabahana firenena anankiray vahiny amina firenena anankiray hafa dia misy manerana an'izao tontolo izao. Na ny firenena efa mandroso na ny firenena mbola tsy mandroso dia misy an'io traika io daholo na aiza na aiza rehefa ny firenena eto ambony tany. Ny voalohany indrindra tsara atao ny fanadihadiana sy ny resadresaka angambany dia ny antony voalohany indrindra mahatonga ny firenena anankiray hitsabaka sy hiditra amina fomba fitantanana firenena hafa anankiray. Ny voalohany indrindra raha jerentsika zany ny mikasika ny zava-misy sy ny resaka manodidina an'izay fitsabatsabahan'ny firenena ivelany eto Madagasikara izay, dia ny tsara ho marihana aloha dia ny Madagasikara dia nosy iray izay voalohany tsara indrindra ny manamarika azy. Ny faharoa, Madagasikara dia anisan'ny firenena voalohany manana mpitsiriritra sy tsiriritiny ireo firenena maneran-tany. Ny fahatelo, Madagasikara dia firenena mbola eo an-dalam-pandrosoana izay fantatsika rehetra ny toe-draharaha eto Madagasikara. Izay aloha tsesatsesa-tsiaritra mba azo lazaina aloha sy marihina alohan'ny jerentsika hoe inona no antony mahatonga an'izay fitsabatsabahan'ny firenena ivelany vahiny eo amin'ny toe-draharaha sy ny toe-pitantanana ara-politika eto Madagasikara. Araka n'ilay voalazako teo, Madagasikara dia nosy ka tsy maintsy mila ary mitady ny fifanakalozana sy ny fifandraisana amin'ny firenena hafa. Ny faharoa, Madagasikara ilay noteneniko teo hoe manana mpitsiriritra i Madagasikara manerana an'izao tontolo izao, ary indrindra firenena izay tena tsiriritin'ireo firenena mandroso ary manan-karena manerana an'izao tontolo izao i Madagasikara. Ka noho izay zany isika nosy andalam-pandrosoana ary manana mpitsiriritra izay dia mamelon-kevitra ireo firenena matanjaka, ireo firenena mitady tombotsoa hampandrosoany ny fireneny, ka mitsiry ny hevitra hoe ndao jabaka ary hanao ny fomba hidirana amina firenena hafa toy an'i Madagasikara. Ohatra, alaitsika ohatra amin'izao fotoana izao, Madagasikara sy la France izay voatondro anisan'ireo firenena vahiny mbola maro
ankoatran'ny la France izay mijabaka sy miditra amin'ny raharaha-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao. Inona no mahatonga ny la France sy ireo firenena vahiny mijabaka amin'ny raharaha-pirenena? Tsotra dia tsotra. Ny voalohany, ao anatin'ny programa nanan'izy ireo ho an'ny fandrosoan'ny firenen'izy ireo dia misy ny kaondoa ataon'izy ireo mikasika ny fampandrosoana isaky ny sokazy ao anatin'ny firenena misy azy ireny. Ohatra, te hanao izy ny fampandrosoana ny ara-barotra azahoan'ny tombotsoa, te hanao izy ny tombotsoany ny fanarenana ny taozavatra ara-miaramila sy ara-teknôlôjika, te hanao izy ny fampandrosoana ny resaka fambolena, te hanao izy ny fampandrosoana ny resaka ara-drono, ohatra indrindra ny ara-barotra. Dia nohon' izay tsy maintsy miditra izy eto Madagasikara, nefa tsy afaka miditra izy satria misy tandalana ary misy firenena sy mpitondra ny eto Madagasikara. Dia ny fomba tsotra azo idirana eto Madagasikara dia ny fampidiran'olona avy amin'ireny firenena ireny mba hitantana ny firenena, mba hahamora ny fampidirany ireo sokajina programa azahoan'ny tombotsoa amin'izay programa ilainy, ilay ny tsy teneniko teo. Raha ohatra ka izy te hampandroso ny resaka ara-barotra dia tsy maintsy izy miditra ao anatin'ilay fanjakana. Nohon' izy tsy afaka miditra ao anatin'ilay fanjakana mivantana dia tsy maintsy izy miditra amin'ny alalan'ny olona mpanao politika izay tohanany ara-bola, tohanany ara-teknôlôjika, ary misy ary ny sasany manohana ara-tafika na ara-pidiana mihitsy, izay sanatria-vitsika mbola tsy tonga teto Madagasikara. Ka ny fombafomba fidiran'izy ireny matetika amin'ny alalan'ny politika. Izany hoe alohan'ny ampidirany an'ireo zavatra ilainy toy ny akora ohatra, mba hamoramora ary azahoan'ny akora izay misy eto Madagasikara, dia mampiditra izy asokosoko olona hiditra amin'ny fitondrana, dia ny takalony izay fampidirany sy fanohanany ilay olona miditra ao anatin'io fitondrana io dia ny fahazahoany mitandraka sy manao takalo ara-barotra aminy ianao, satria izy no nampiditra anao tao amin'ny fitondrana mba hamoramora ny fanaovana zavatra. Izay mikasikasika ny influence na pays étrangère ohatra eto Madagasikara no raisina. Jerena amin'izay izany izay toe-zavatra izay mazava hoe izay ny fomba fampidirany, dia izay koa ny fomba fahazahoany an'ilay lalana mampiditra sy mitantana ilay firenena izay tia mitantana. Ka ny tsara ho fantatra izany dia raha ny firenena iray no te handroso dia tokony izy hanana fahaleovantena mba tsy hiakina ary indrindra mba tsy hiditra ao anatin'izay fitantanana ivelany izay. Izay no mahatonga ny firenena malagasy ankehitriny mivarina, satria ny fitantanana ny firenena malagasy sy fitantanana ny harena malagasy sy ny toe-pirenena sy ny toe-politika eto Madagasikara dia mbola misy fitsabana sy fitantanana avy any ivelany. Meko ohatra iray angambany isika
betsaka ny tsy mahalala, betsaka ny mbola tsy naheno angambany fa tsy miroro sy Bemolanga dia famokarana menaka mavesatra misy eto Madagasikara ka tandrahan'ny teratany vahiny ka ao anatin'izay fitandrahana izay dia ny 2 isan-jato ihany no anjaran'ny firenena malagasy